tena ireo fikalahona tsapako sireko ny fitarahana amin'ny fahasarotana ny fiainatsika. Reko mitarainanareo tanora, reko mitarainanareo rehetra izay tonga eto. Talobe nefa, vaovao be nefa, mbo ifandraisana tsy mankaleo. Tsy tany masoko kanefa, fantatry ny foko toy ny efa, ifamatotra ifelabe. Iseftra ifandraisandahatra fa olo fantarina sy fandraisana. Tsy amoronako fombafomba, zahoradikitra isy akatra fizeny misy sisy ainy zay rehetra momba. Ciao tsy mimasy fotsiny, katika mitsizy sisy resaka zay. Ciao tsy mimasy fotsiny, katika mitsizy sisy resaka zay. Avy toerana kanefa manompo ny rehetra, satria amin'ny olona ny tena re. Tsindro tsy miteny tsy miefatra, rehefa nanarikena sy minefa, isy fitiavana mitady rezave. Iseftra ifandraisandahatra fa olo fantarina sy fandraisana. Tsy amoronako fombafomba, zahoradikitra isy akatra fizay misy any. Sisy ainy zay rehetra momba. Zaho tsy mimasy fotsiny, fa tiako mitsizy. Sisy resaka fa zay. Zaho tsy mimasy fotsiny, fa tiako mitsizy. Sisy resaka fa
Sotra ny fitsika na ny gropy reko tamin'izany hira tena fity koa zany na ao anatin'ny asa hoe album misy angambany zany fa tena tsara sady tena ity e. Manaiky tsara le composition, tsara le arrangement, tsara koa ny tonony, mahafinaritra. Hanomboka tsika amin'ny fandaharantsika sy ny zavatra tokony ho resahana. Mamaly an'Andriamatoa Rakotoarivelo aho efa niresaka ary efa ela de efa niteny hoe tsisy n'inona tokony antenaina amin'io législative io fa ho voafitaka amin'io fotsiny ny vahoaka malagasy. Raha izay. Hamaly ihany koa ny namana ato akama moa zany eto amin'ny Facebook hoe hiran'iza izany hira zany de efa variako teo hoe hiran'ny gropy Reko Band Reko na Reko Band. Izay no titran'le izy tao anatin'le fitina hira antsoina hoe Misia Reko no nangalaka an'izay tononkira izay hira izay ary izay no lohateny. Anatintsika de resaka vaovao matetika no tsisy zavatra azo resahana zany momba an'i Madagasikara ankoatran'ny hoe zavatra manohana fo, ampisehoana mitarika hatrany amin'ny fahatezerana, tsy mba misy zany hoe zavatra mba mikitika ny saina sy mikitika ny fanahy sy ny karazany fa mitarika hatrany amin'ny fahatezerana. Resaka anankiroa le izy hoe boulevard Tsimilao hoe hosolana boulevard Andry Rajoelina. Fanazavaina daholo ny tantara momba an'i Tsimilao, fantatry ny olona ny tantaran'i Rajoelina. Idirantsika kely vetivety iny rehefa avy eo fa ity anankiray ity dia mikasika ny ara-panahy. Tadidintsika tsara angamba tamin'ny 2 taona na 3 taona lasa zay raha ela indrindra rehefa nanao fanompoam-mpivavahana ho fitondrana am-bavaka ny taona fiasana 2020 sa 2020 sy 2021 ny FJKM teo Antsonjombe. Dia fomba fiangonana ny mananatra ny zanany. Fomban'ny fiangonana no ao anatin'ny toriteny no fampitana ny hafatra. Ary tsy mbola nisy mpitondra fanjakana na iray aza nivoana tamin'izany. Tsy nisy. Fa taony azon'ny frappe directa na de eo ara le filoham-pirenena. Taony azon'ny frappe indirecta na eo na tsy eo ilay filoham-pirenena. Fomba fiasan'ny fiangonana zany ka hany ka na hatrany am-piangonana azy. Rehefa mitoriteny fiangonana ao dikan'izany ny kristianina FJKM, kristianina FLM, fa raha miteny hoe église de ny katolika. Fa fomba fiasan'ny fiangonana sy ny église ihany koa e. Ny mananatra ny matoa ianao tonga any am-piangonana, tonga any amin'ny vavahady, ionana amin'Andriamanitra, ionana amin'i Jesoa, de manana ny mangididy atsorina ianao zay. Ary comme il dit hoe je ne viens pas pour les justes. De matoa ianao tonga any de misy mangididy atsorina ao amin'ny lamosinao, misy enta-mavesatra ianao. Ary matoa ianao mihazakazaka mamonjy an'ireny fitaom-pivavahana takany hoe Antsonjombe, Ampahibemaso, Itambahoaka, eran'i Madagasikara, Malagasy eran'izao tontolo zao, de misy kilemy ianao zay. Raha mieritreritra ny tenanao hoe tena mety ianao ary
tsy mpanota anao ary parfait de tsy mandeha amin'ireny zavatra ireny fa mipetrapetraka misolitika mitsinanana any an-trano. Misy karazany roa moa rehetra le mijanona, ao le hoe za tsy makany fa za katolika, ao koa ny sasany hoe za tsy makany fa za protestant, tsy makany amin'ny katolika zany. Ao koa ny sasany hoe za ve de ho any de ho tabatabahina any, de aleo mijanona amin'ny trefla, mijanona any an-trano. Fa matoa ianao miantso ny anaran'Andriamanitra de manana kilema misy mangididy atrorona ao amin'ny lamosonao na misy angatahana. Misy lalana atoron'ny fiangonana, misy lalana sy fomba atoron'ny mpitandrina hoe ireto no zavatra atao mba hiangaviana, mba izao ny manao ny marina, mba hiangavio ny manetry teny fa apetrao ny fanetretena, mba hiangaviana hitsinjo ny besin'ny maro. Fa misehatra ho an'ny sasany tsy mahalala diso, tsy fantany akory zany hoe famenarana, tsy fantany akory zany hoe fahadisoana. Narsisisme ozy ny fitenenana zay, manomboka malaza zany amin'izao fotoana izao, dia makarary azy ny fomba fitorian'ny fiangonana teny ka havitana valifaty tsy ampozona. Mitondra ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra eo anatrehan'ny zava-misy sy ny zavatra mitrango eo amin'ny firenena ny pasteur Zaka. Adiniko moa ny anarany fa henoko zao le vaovao, toy za hoe miova daholo ny programa izay nataoko ligne éditoriale. Raha pasteur Zaka ny fiantsoana azy, pasteur teny Tanjombato izy iny raha tsy diso aho, fa samy natadidy daholo tsika menakavy nisy izay toriteny ho an'ny sasany izy de hoe mahery vaika. Fa ho an'ny olona hendry mahay mandray hafatra, mahay mandray ny tenin'Andriamanitra de hoe teny izany iarany tokony hiova aho, tokony ho vaiko ny fitondrantenako, zarara misy olona afaka miteny. Zao teneniko anareo za zao olon-dehibe zao, tsy mieritreritra mihitsy aho hoe tena zany tena kadadra, zany tena enjana. Fa rehefa miady hevitra de ohatran'ny mieritreritra hoe totran'iza foana miezaky mitady ny marina. Toy zany misy tsy mety amin'lahy raha Kotomalala, misy tsy mety amin'lahy miheno ela ny tenin'ny olona de enoko ny tenin'ny olona, enoko ny tenin'ny olona. Eo ny atsapako ary eo no ahitako hoe tena ilaina le misy olona afaka miteny anao hoe zao. Zao mety, zao tsy mety, zao mety, zao tsy mety. Teny ilaina io. Satria na izany teny tenako io ary ao anatiko eo de tsy fantako marina hoe marina ve ny zavatra teneniko sa diso. Diso ve ny zavatra teneniko sa marina. Satria tsisy olona manana recul intsony afaka hiteny anahy satria noho le za efa lehibe de tsisy intsony afaka hiteny anahy hoe ankoatran'ny vadiko ka sy ny zanako sy zay olona akaiky afaka mi-influencer anahy. Ny tiako tenenina sy tiako ampitaina hoe mafy ane zany, mafy ane reo olona zany hoe tsisy olona afaka miteny anao asa raha tsapanareo zany fa de iny ianao de zay daniny kibonao fotsiny eny, zay daniny sainao fotsiny eny. Soran'Andriamanitra fa men'Andriamanitra saina mandinika afaka mandinika hoe
tena zao ty andy ohatran'izao ty kanefa na izany na tsy zany tena ilaina indrindra fa eo amin'ny sehatry ny firenena misy olona afaka miteny hoe non, izao ny zavatra tokony atao, izao ny zavatra tsy mety, ity zao ary zay anisan'ny asa lehibe andraikitry ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitenenana ny reto zanany na 20 taona ary ianao mbola zanaky ny fiangonana ianao. Tsy afaka niteny mihitsy ianao hoe ianao olon-dehibe 20 taona ka misy mpitandrina eo 50 taona ka tsy hiteny mpitandrina ianao hoe ray aman-dreniny fiangonana. Izy no malala ny tenin'Andriamanitra hiteny amin'ny mopera ianao na monseigneur ianao na archevêque ianao na izy ianao hoe mbola tanora ianao dia ianao no anindra eo diso tanteraka ianao. Matoa asindra ny zavatra ireny dia nisy ny zavatra afaka hoe misy olona ambonin'ny olona izay saraba be mbahoaka afaka niteny hoe non na hoe oui. Nakarary ny sasany zay fitenenana zay hoe non fa ity no izy na inona fomba itenenan'le mpitandrina azy matoa ianao mahatsiaro narary ary zay mihitsy ozy le pasteur an'Ambohimanarina zay mpampianatra anay tao amin'ny ino izy teo mampianatra ny tenin'ny baiboly sy tadidiko moa na sefalany nisy asa ino fa za tsy navita hatramin'ny farany. Ozy izy hoe ny fitoriana teny ozy izy tsy atao ireglena compte kanefa nozy izy na izany na tsy zany ao anatin'io toriteny ataonao io dia tsy maintsy misy olona voadonana io ary io olona voadonanao io nitsangana fahavalo anao. Dikan'izany ny olona mieritreritra fa hitondra ny tenin'Andriamanitra ka raha hieritreritra fa tsy manana fahavalo ozy izy dia diso tanteraka izy ary diso tanteraka amin'ny katesiza ozy izy. Izany hoe raha misy olona zany nitonantonana avany ny tena foko pastera tena marary ny saiko pastera hivavaka nena ka resaka ty pastera zany hoe zanakao pastera voy izy zay voadona izy zay ary maninona izy mivoadona satria ny adalany ny natsikafony tenin'Andriamanitra teo imasom-bahoaka. Fa nga i pastera zaka raha nitorony teny dia niteny hoe ialahy raha soa marimaka ianao raha soa marimaka tsy nanonona anaran'olona izy olona mamatapitrisa teo amananina tsy nanonona ny anarany Andry Rajoelina izy tsy nanonona ny anarany Rajoelina Romampianina izy tsy nanonona ny anarany reto foloan'ny institution Razafimaheva Kristina Razanamahasoa fa naninona ny rasoa marimaka no nitonantonana avy any anaty olona any. Olona manalina izy ireny toana pastera latsaka mihitsy hatramin'ny ranomasina ny latsaka. Ianao ve nieritreritra vahoaka malagasy namako avako fanao ny fiangonana ve mandoka hoe dia tena nety ohatran'izao mivoaka mivala koa ny fiangonana manao an'izany ary misy zany nefa misy zany fa tsy dia fanao amin'ny afijika maloatra ny mipasoka olona sy mandoka olona amin'ny fotoana ohatran'ireny. Interdit ny fanaovana homazy ao anatin'ny sehatry ny fiangonana amin'ny FJKM. Zany hoe fandokadokana zany. Fa io dia tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety amin'ny fomba fitantananao teny, amin'ny fomba fitantananao ny tokantranonao, ny fomba fitantananao ny firenena indrindra. Teny ny ainga ny valikitraka sy ny teny latsaka hoe elandray dia tsy maintsy azonay. Amintsika miteny izao fa tsy hoe vao amintsika miteny izao fa volana maromaro zay dia nogadraina dinihako tsara ny dossier
Ary mivakiko tsara. Tozako hoe valifatin'ilay fomena rano. Nogadraina roa taona hatramin'ny maizina ny vadin'ny pasteur Jean-Jacques, vadin'ny pasteur Zaka. Mangina ny fiangonana. Mangina ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, amin'ny FJKM. Resy ve isika menakavy? Resy ve ny fiangonana? Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ohatrany tsy nampianatra an'izany Jesosy. Aloha zavatsara. Aza mamorona lalàna mihitsy hoe mipiripirina tsika, manginginy tsika. Eo anatrehan'ny ratsy sy ny tsy mety mahazo ny zanaky ny fiangonana sy ny fiangonana, satria matoa mikitikitika vadina mpitandrina zany. De fa ilay symbole, ilay vadin'ilay iraka no kitikitihana. Aloha amintsika amin'ny fomba ohatran'izao, aza mamorona lalàna, ivelan'ny lalàna ny teny mifaritany soratra masina. Tsy tena hoe zao na am'zao na zao na am'zao satria za tsy mpitandrina. Ohatrany to hafahafa. Ohatrany taritinareo matory le fiangonana. Tsisy miteny nareo menakavy. Zao manana safidy politika ny sy izy zavatra ieritreretina any amin'ny saina any. Pasteur Zaka. Manao an'io daholo na mopera na artsevêque na ino. Amin'ny safidy politika isan'andro andavanandro. Fa ny fiangonana sarobidy. Lolohavina tapony loha. Izay no nanapahako hevitra hoe na tsy mitovy amiko ary ny hevitra politika amin'ny pasteur Zaka. Io resahako io zavatra io satria tsy amin'ny maha-pasteur Zaka izy pasteur Zaka, izy politika no resahana amin'ity zavatra ity. Fa ilay symbole, tsy ilay symbole akory fa le hoe fiangonana. Miangona ao anatin'ny tsara, miangona ao anatin'ny ady tsara, miangona ao anatin'ny ady mahomby mampandroso. Satria miangona de resy, miangonangonao izy menakavy, be tsy anisa fotsiny, be tsy androfana. Aiza ny tsitsakitsahan'ny olona? Tadio nefa ny olona mametraka foana. Ny dikan'izany hoe réformiste, dikan'izany hoe protestant. De protester zany. Ary matoa ny firenena tafalatsaka ambany ohatran'io amin'izao fotoana izao, de tsy misy tsony iton'le karazana hoe kintana. Olona ambony amin'ny sainana sy ny fanahy avy ao amin'ny protestantisme. Aiza zany hoe pasteur Richard Andriamandrato zany? Tsisy nandova. Eny fa na ny zanany ary. Esprit alohan'ny hoe spirituel aloha zay vao hoe esprit izy fomba fitondrantenan'ny protestant mihitsy na ny protestantisme, ny fanoherana ny zavatra tsy mety ary ny fitenenana amin'izany imasom-bahoaka, tsisy mivilivily na hoe mangingina na mitambitamby any ambadika any. Tsy fomba ny protestant zany. Tsy miprotester zany.
Tsy nampianarina an'izany hoe atao any ambany fandriana ny labozy zany ny protestant. Rehefa misy zavatra tsy mety de tena tsy maintsy tenena hoe tsy manaky an'io izahay protestant. Avoainy ny olonay. Point barre. Rehefa tsy hanao an'izay de tsy protestant zany. Miala tsiny tompoko. Efa sadasady zany. Ny protestantisme koa tsy entina any amin'ny abus hoe iny ianao hipetraka hiaritra be fotsiny, eo ianao de asian'ny olona isaky ny asian'ny olona. De mitrefla fotsiny eo. Le firenena lasa tsy mandeha amin'jelony, le finoana lasa any amin'ny sekta ny olona. Mila mifampidinika, mila mifampiresaka ihany koa itsika samy fiangonana ary indrindra ianareo mpitarika satria mandeha any amin'ny zavatra ozy le raha naman'izay. Ka rehefa misy mamely zany de tsy mamaly aho. Toy izy nga hiary fidy raha manandray be mantsy anahy. Hitan'ny président ry vato be ry. De iny nisy vorona mipetraka teo amin'izy, vorona kely iny de nandefa malotony teo izy de lasa. Ohatran'io président zany ozy izy. Ohatran'ny vato be ka nangerezan'ny vorona raha. Tsy mahateny, tsy mangina, tsy mahaleo bava. Mingavy ireo tompoko ampanetretena. Mba jereo amin'ny ankapobeny, amin'ny saina tsy miangatra. Mety ho diso aho, hifonako sady. Hifonako sady aho mety ho diso aho. Kanefa na aiza na tsy zany, jereo fa aza atao an'le jerentsika miadana ato ambadika ato. Fa tsy fidinan'olona anie zany migadra fotsiny amin'ny zavatra tsisy tika zany. Hitako anie le dossier. Mahamenatra anie zany hoe vadina mpitandrina ianao tonga de voaendrikendrika. Ka zao ary raha manaiky nefintsika ihany fa diso, ny vadin'ny pasteur Zaka zany de tonga de révoqué ao ary izy. Efa tsy hiteny ihany tsika menakavy. Maningana indray angamba tsy haiko indray. Hoe manko le efa tenenana hoe maningana indray lelia de tsy haiko raha misy fanontaniana raha de alefaso ny fanontaniana fa za tsy maintsy maningana eny foana. Andefa hira avy de alefaso ny fanontaniana tompoko. Izay le olana zay. De maningana foana. Ndary alefatsika ty. Fa tiako ty satria mampalahelo sady manohana anahy. Dia amarantsika sady veloma mandrapeo anao raha tsisy fanontaniana nareo. Izy azafady le boulevard Ratsimilao. Araky ny lazaiko teo hoe asa loatra re, ahoana re? Boulevard Ratsimilao. Le raha naman'izay sy tomoko amin'izay le izy, maninona raha le boulevard Auganier no nasorona de natao hoe Ratsuel. Misy rue koa Général Galini raha tsy diso na ohatran'izany boulevard Maréchal Joffre maromaro. Maninona raha ireny no nasorona fa tsy hoe Ratsimilao. Veloma tompoko mandrapeo. Mati, sisi pantani. Mati,
Sinisi paunena mati sisipitu mami mati Adel Mistral à 2. Elai bivarutena mati sinisi pautani mati sinisi paunena mati sisipitu mami Nipivavaka nandalu Te nisausa nadibali Fafatusa ku napimalu Urizali talima Adel Mistral à 219 €. Voici. Tambatana fiteni umewasili lanisa fahamu zaidi ya fubeni umewasili lanisa fahamu zaidi ya fubeni Hello Mario. Ano ka na torch kami na kami sa butang ng depan sa tuko. Hello Mario.